Fa tiako ihany koa no manazava amintsika fa efa nodiniana ihany koa ary ho atolotra amin'ny fandaharam-potoana manaraka eo ny anaovana fasefasy amin'ny membre gouvernement satria araka ny lalàna dia solonsolom-bavam-bahoaka no manao fasefasy amin'ny membre gouvernement izy rehetrarehetra na amin'izao fiandroany fivoriana ara-potoana ny antermeram-pirenena zao dia raha mahafantatra moa fa rehefa miditra voalohany dia misy mifanokafana amin'ny fomba ofisialy izay efa vita zany tamin'ny volana ty ihany eo ihany koa ny fametrahana ny ordre du jour izay efa lanin'ny solombavam-bahoaka izany ordre du jour zany ary efa tena amperinasa tanteraka izahay amin'izao fotoana zao androany zao izahay tena andinika ny resaka nisy nanolotra n'le volovolan-dalàna le débuteny avy ao Ambositra dia le volovolan-dalàna momba ny toka gasy satria naverina indray ao aminay izy io dia tolo-dalàna dia izao izahay tandroany io no nandinika an'izany ary ho alefany amin'ny science plenaire moa rehefa vita zany commission zany ny resaka hoe manantena zany hoe hafampana indray ty fivoriana ara-potoana ity hitahita taratra avy hoe manao ahoana ny fihetsika tsy ny solombavam-bahoaka manohatra ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana sy ny sisa manao ahoana zay karazana ambiance zay raha mahafantatra moa nyzany antermeram-pirenena zany dia lapan'ny demokrasia ny mafampana sy de hoe de zay ny zavatra misy fa tsy solombavam-bahoaka koa ireo député ireo raha tsy manolo ny heviny ahafana mampandroso an'ity firenena ity ka ezana mihitsiny zany raha ohatra ka hevitra hampandrosoana any firenena na ny distrika misy anao dia azo ataony maneho hevitra amin'izany fivoriana ara-potoana zany ka inoko fa izotra ampilaminana zany namana mpanao gazety fa sy hoe amin'le fiteny mafampana kosa aloha ingany mba afampana ho an'le tombotsoa amin'ny vahoaka ndresaka ianao le fandara-potoana eo anivony antenimera-pirenena akoatra n'le tolo-dalàna noresahanao teo ina ihany koa mety hisongatina zany ao anatin'le fivoriana efa misy moa zany ireo fandara-potoana zay tolo-dalàna maromaro izy ao fa tiako sendrena kely satria voandroany mihitsy mahita any amin'ny tambazotra serasera izay ezana voizina izy ihany hoe ny interpellena ny ministre anaky telo ao anatin'ny gouvernement eto ny tena koa izay miteny marina satria ao anatin'izany antermeram-pirenena zany amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka angamba mbola zavatra voizina izy iny fa tsy misy raha ny ordre du jour izay efa nylaninay dia tsy misy an'izany interpellation ana ministre telo zany zay mbola atreto aloha fa tiako ihany koa no manazava amintsika fa efa nodiniana ihany koa ary ho atolotra amin'ny fandaharam-potoana manaraka eo ny anaovana fasefasy amin'ny membre gouvernement satria araka ny lalàna dia solonsolom-bavam-bahoaka no manao fasefasy amin'ny membre gouvernement izy rehetrarehetra ministre anankitelo moa le voalaza fa hoe nangatahana interpellation dia niteneninao teo dia ny ministre ny raharaham-bahiny dia ny ministre misahana ny tontolo iainana dia ny ministre misahana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny antony voalaza hoe resaka base toliara no antanina ny ministre misahana ny tontolo iainana ny mikasika ny îles éparses no antanina ny ministre ny raharaham-bahiny dia ny resaka fitantanam-bola amin'ny ankapobeny ho an'ny ministre misahana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fanontaniako dia ny hoe matola izy zany resahana mety efa zay no hevitry ny solombavam-bahoaka amin'ny fanoherana ianareo avy aty amin'ny ndeha atao hoe fanohanana ny fitondram-panjakana na ireo tsy manohana ny fitondram-panjakana ihany koa le fomba fiasa eo anivony antenimera-pirenena ve hoe afaka atao ihany zany no miantso manao interpellation ana ministre hoe makanesinareo aty na dia tsy fanarahany rehetrarehetra azy afaka atao tsara ny manao interpellation namana Ambetsofa tsy maintsy ampidirina anatin'ny ordre du jour ny ao anatin'ny ordre du jour moa dia misy
présidentna commission maromaro a ny miara-mandany an'izany dia zay lany eo ny tafiditra amin'izany ordre du jour zany ary mbola mandalo a any amin'ny assemblée plénaire ihany koa zay voalany zany ordre du jour zany ka hatreto a de mbola teneniko ihany mbola tsy misy an'izany interpellation zany fa izy ireo kosa mananjo amin'ny face-à-face amin'ny gouvernement mametraka fanontaniana ahafana manazava amin'ny vahoaka malagasy eto a dia tsara ihany no mba manazava amintsika malagasy rehetra zay manaraka eto androany ny interpellation manko a de everin'olona hoe zavatra ratsy foana ireo ministra reo a matoa apetraka ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina eo a de olona vonona hiara-iasa aminy ary tanteraka ny vina zay apetraka ny filoham-pirenena izany manazava n'izany base pétrolière zany a efa misy programme n'andriamatoa filoham-pirenena zao hidinany tuliara izay tena iona amin'ny vatana amin'ireo vahoaka zay voakasika izany andrasasika ny akony avy any satria iarasika mafantatra fa ny filoham-pirenenasika dia tsy misy elanelana amin'ny vahoaka zay mifidy azy ary vonona hanazava ny tombosoa zay hita sy azo nyty firenena ty amin'izany resaka base tuliara izany iverenantsika io zay rehefa avy eo fa nitiako antanina hoe ny fomba fijerinao hoe fa maninona le ministra anankitelo reo ihany no voaresaky ny avy amin'ny solombavambahoaka manohatra hoe tsy maintsy hanaovana le interpellation zay le teneniko teo namana Binso hoe tsy le mbola solombavambahoaka kory no nanao déclaration an'izany fa mbola azo atao hoe vaovao hono aparitaka amina gazety ireny interpellation reny ka aleo aloha miandry ny tena hoe famarinana isika zay vao miditra amin'izay firesana momba an'izany na izany zany manahoana nefa ny fomba fijerinareo zany ny fomba fiasan'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao ny filoham-pirenena moa andro maromaro lasa zay no efa nyteniny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika hoe hanao fanovana ny mpikambana amin'ny gouvernement manahoana ny fahitanareo atreto zany ny fomba fiasan'ny gouvernement raha araka ny fantatsika de mbola nisaotra an'ireo membre gouvernement reo angamba ny filoham-pirenena tafaran'iny COI sy ny fitongavan'ny filoham-pirenena frantsay teto iny matoa izy mbola misaotra de mbola misy ny asa zay tanteran'ireo gouvernement reo amin'ny resaka fanasorana sy fanasoloana indray de ny filoham-pirenena irery ihany no afaka no miteny hoe tonga ny fotoana afako manolo an'ireo membre gouvernement reo ka miara-miandry izany isika amin'ny fahitany andriamatoa filoham-pirenena an'izany fa amafisika le fantanina afapo ve zany nareo amin'le fomba fiasan'ny gouvernement tamin'izao io le afapo tsy hoe afapo na tsy afapo fa misy ny vina zay napetraka ny filoham-pirenena amin'ireo membre gouvernement reo iza zany raha any amin'ny district misy ana aloha zany no baseko azy namana Bensoa maro ireo foto-drafitrasa zay nataon'ny fitondram-panjakana ao iosy tamin'ny fitokanana n'iny laky arivo iny resaka tamin'ny filoham-pirenena ny tenako tamin'iny hoe misy zao ny bureau administratif toy ny mine bureau ny régional ny mine misy ny avy amin'ny kolosaina misy PDB mbola sy vitatokana ao iosy de mangataka ny fanokanana an'izany zay ny tiako faritana zany raha ny district ny iosy dia raha resaka fanateterana ny vina filoham-pirenena de samy nametraka daholo reo ministera tsirairay ka sarotra raha vahoaka ny iosy ny teny hoe tsy nahavita reo membre gouvernement reo fa efa samy nametraka dia tanana tao amin'ny district ny iosy daholo ireo membre gouvernement rehetrarehetra voaresaka foana matetika hoe ny anareo solombavambahoaka avy amin'ny fanohanana ny fitondram-panjakana hoe manasoaso zany lasa ohatrany hoe manasoaso an'le mpitondra fanjakana ohatrany hoe tsy mitondra ny etaetany vahoaka tsy haiko zay fomba hamalinao an'izany fa zay aloha misy miresaka an'izay rehefa tonga amin'ity toerana ty namana Bensoa dia tsy maintsy misy foana ny manenjika na manao ianao na tsy manao ianao de tsy maintsy andrena foana
fa matetika ny mpanendrika de vitsy anisa ny tiako tenenina am'izany a tsy misy zany solom-bavam-bahoaka ka nyrosaka ao amin'ny distrika misy azy zay tany ny aviany a no sy hiady a ny tombosoa ny distrika misy azy izahay a isaky ny 5 taona de tsarainy vahoaka ohatrany tenako zao deuxième mandat am'izao a no na solom-bavam-bahoaka ny distrika niosy ny tenako a ny voavy ny tsarany vahoaka ny tenako teo raha sy nitondra n'izany feon'ny vahoaka raha sy nitondra izay fampandrosoana miaraka amin'ny filoham-pirenena zany angamba ny tenako tany amin'ny distrika niosy a de mety tsy voafidy sony a ho fanindroany ary mbola tsindriko ihany a voafidy fanindroany sady podroa ny député Bismarck atao amin'ny distrika niosy a mba ilazako aminao hoe tena manakaiky vahoaka tsy mitsendry vahoaka no ipetrahana amin'ity mahasolom-bavam-bahoaka ity fa inona tokoa andre mahatonga solom-bavam-bahoaka ny tombony hoe solom-bavam-bahoaka manohana ny fitondram-panjakana mihoatran'le manohatra ny fitondram-panjakana misy tombony manokana ve tsy hoe de le hoe eo amin'ny tombony loatra fa safidy io satria ny etika politika de miankina amin'ny tsirairay misy ny olona isafidy hoe de anohitra foana mety amina rehefa ilasaka solom-bavam-bahoaka fa ohatrany tenako ane teo amin'ny premier mandat indépendant de rehefa nirosaka tamin'ity deuxième mandat ty a de nisy ny fahavononana ny anampy hatrany an'ny filoham-pirenena dia tsaratsara kokoa rehefa manampy ny filoham-pirenena zafady indrindra dia mirosaka amin'ny anarany irmary zay atoko a amin'izao amin'ny fitondrana izao ny tombony a dia raha sika mafantatra fa rehefa ao anatin'le entité politika ny fitondrana ianao a dia tsy misalatsala afaka no manohana hatrany a ireo vina zay atolotry ny filoham-pirenena fa raha nirosaka any amin'ny mpanohitrany ianao namana ambiny soa tsy maintsy hoe nianakihana foana ny atao a na de fa misy a ny zavatra hita mivaingana ataon'ino fitondram-panjakana zay mijoro am'izao ka zay mihitsy tsy azoko loatra hoe le manakihana tokoa ve ny sary misy am'izao fotoana zao mantsy am'le fanoherana de lasa ohatrany hoe fanakianana tsy mitondra makany any am'le fampandrosoana mety aminareo ve zany ny tiako tenenina hoe ohatrany mahazo vana ihany nareo mpanohana ny fitondram-panjakana rehefa le mpanohatra no manao fanoherana andeha ataoko hoe ny sasany aza miteny hoe mirehefarehefa mitany indraindray ohatrany tombony ho anareo any zany tena sara fipetraka amin'ny fanontanianao namana mpanao gazety satria zao tsika tany démocratie tany démocratika ty Madagasikara ity hita taratra izany ao amin'ny anteny miaram-pirenena satria de nametraka ny filohan'ny mpanohitra tao amin'ny anteny miaram-pirenena tamin'ity fitondrana ity ihany no nahitana an'izany a tamin'ny fitondrana fanesa mba hitondrako teny hoe tena misy demokrasia eto Madagasikara dia avy amin'ny fiteninao am'izay aho hoe le fanoherana ilain'ny mpitondra fa fanoherana kosa tokony hisy basé any amin'ny tombosoan'ny vahoaka ina moa zany a satria hiditra kely a somary hiditra kely am'le hoe mirehefarehefa amin'ny tany marina dia marina tokoa zany inona idiran'ny resaka hoe zany manasandry a amin'ny fitondrana misy samy teny mahitsy ary resaka hoe maninona resaka pelaka tsy ilain'ny vahoaka malagasy zany ny ilan'ny vahoaka malagasy amin'ny solom-bavam-bahoaka dia nitondra ny etaetany amin'ny am'reto mpanatanteraka reto ny ilany vahoaka ny fidy anay a dia ny hiady ny tombosoa hiady ny resaka sosialy ary a izahay solom-bavam-bahoaka namanambiny soa somary todika kely am'le olona ny tenan'izay le mpanohitra ny tenan'izany manko manana an'izay resaka siady zay raha ianao tena tian'ny vahoaka io a dia mba dita eo le siady a zay tataninao aloha hoe nanahoana le siady ny tataninao any ny tokony ataonao ohatrany filoham-pirenena nomeny vahoaka ny fahefana izy a dia miezaka
manomeny tsara avy ao aminy a ho an'ny vahoaka malagasy koa aza hoentina mirehefarehefa amin'ny tany le débat sy le fanoerana satria le raha tsika mahita iny tenin'ny namana solombavam-bahoaka fidèle iny ampanohitra izy satria hitany rehefa tsy amy tokony izy tsony a le hitondrany namany zareo a fanoerana an'le fanoerana izahay aloha dia voalaza ny filoham-pirenena tary amin'ny laky arivo fa mitovy fijery tanteraka hoe vo mipotsaka ny masoandro a vo mipotsaka ny maraina de ny tsara no tadiavinay ho an'ny vahoaka misy anay tsirairay eo fa tsy sanatian'izany a hitady fanakianana isan'andro ary fanakianana zay itsiko hoe tsisy dikany le izy ary tsy manova zavatra am'ty firenena malagasy ity amafisika le fantaniko teo hoe nidikan'izay zany ohatrany hoe manana mpanohatra marefo aloha tsika ohatrany hoe manome vahana anareo zany de ohatrany hoe na manao tsara na tsy manao de mety ihany le izy satria le mpanohitra tokony hanao an'le fanoherana tena amy tokony izy tsy miasa amy mahampanohatra azy a de eo ihany koa nareo zay le mahatonga an'le hoe sao de hanao didiko fe lehibe sao de hanararaotra an'izay fahalemen'ny mpanohatra zay ny mpanohana ny fitondram-panjakana izahay namana Bensoa zay efa niteneniko zay a manaraka ny filoham-pirenena hatrany ny filoham-pirenena sy sanatian'izany a na de malefaka ireo mpanohitra reo a dia tsy hanao ny zavatra tsy mety izy raha tsika mahita zany fitondran'ny président Rajoelina zany ary zay foana le teneniko hoe izahay ireo tsarainy vahoaka Andriamatoa Filoha zao a ny tsarainy vahoaka tamin'ny farany teo a matoa izy réélu de tiany vahoaka zay maronisa ny fomba fitondrany sy ny asa zay ataony dia na de olombelona ary tsy afaka ny anao ny rasy zany raha vao mpitondra fa ny mpanakiana tsy maintsy manakiana foana ary manohitra foana ary mitady zavatra ao toerina ny mahatonga an'io débat lasa ambany io ane namana Bensoa tsy mahita zavatra important hanoerana any fitondram-panjakana zay mitsoro am'izao fotoana zao ny zareo mpanohitra indraindray tsy eto toerana ihany zany misy an'le karazana fanoherana fa hatrany ny any ivelany ihany ry tsy moa zay sokatsina tsy mpitsopinenana politika ave mampiasa ny tambajotra tserasera sosialy io a amina fanosongozonana n'le fitondram-panjakana de ny tena loza am'le izy a indraindray a lasa ohatrany hoe mihinana ambolony le mpijery sy le mpanaraka n'le tambajotra tserasera asa andeha hatramin'ny novimy izy io a inona ahoana ny fomba fijerinareo andrenyndraha raha reny mazava le raha mafana am'izao namana Bensoa leo tonga de ataotsika mahisy ny resaka hoe momba n'le rahany colonel Patrick zay eny amin'ny tambajotra serasera efa naneo ny heviko tany amin'ny TV plus ihany koa ny tenako tam'izay fotoana zay a vo il y a 3 jours angamba momba n'iny raha iny eto dia tsara ny manazava amin'ny vahoaka malagasy fa ireo zay lasa ny ivelan'ny Madagasikara de mieritreritra hoe zay ho teneniny amin'io tambazotra serasera io de tsy azo enjeny izy zay ny mahatonga an'zareo a miteniteny a mampinam-boly moa ny teneninao a any vahoaka malagasy fa izahay kosa de sy hipetraka zay mpanohana ny fitondrana fa ikezaka ihany koa hanazava amin'ny vahoaka malagasy hoe ity ny zavatra tena marina ary matoa izahay a mizoro amin'ny tena marina ka mizany neto an-tanindrazana dia manatena fa marina tokoa ny zavatra hoentinay ny rahany colonel Patrick dia efa nazavaiko namana Bensoa hoe matoa izy a nitsoka voalohany indrindra de manany tenany izy misy zavatra tsy marina ny nataony raha tsika mahafantatra fa anatin'ny corps gendarmerie izy rehefa anatin'ny corps gendarmerie vo nivadika tafoka rehefa avy eo manana ny promotion zany raha ohatra ka marina kosa ny azy a hiaro azy ireo promotion reo hiaro azy ireo corps reo fa matoa izy lasa ny lefa dia
raha sika mahita tany amin'ny tambazotra serasera fa nisy an'le 40 milliards d'ariary zay sakaizany a novoaroroy tam'izany dia fantany misy tsy mety ny nataony de aleo aloha milefa de rehefa milefa am'izay a de maneho hevitra any amin'ny tambazotra serasera satria rehefa tia ivelan'ny Madagasikara de tsy azo endrena sony aleo tia manamafy satria ny filoham-pirenena mbola niteny hoe ataovo ny fanadiadiana de zay mailoko de aoka mailoko ary izahay mangataka ihany koa amin'ireo mpitondra nivelany zay manao coopération amitsika mba rehefa avoaka ihany koa mididy fampisamborana anyreny mpitsoka ny fitsarana malagasy reny dia mba ho raisiny andraikitra ny fanaterana an'izany de Madagasikara satria lasa tsy mijoro rehefa manao tsy mety zany de lefa ny Madagasikara foana manao tsy mety de lefa Madagasikara foana misy mpanjara moa voatonontonona niny colonel niny namanambiny soa somary malahelo ihany ny tena satria na ny tenako zao dia na de solombavamboaka de mpanjara ihany koa matetika ny zava-misy eto Madagasikara rehefa misy ny mpanjara lasa lavitra ka manana ny mahizy azy dia itsika malagasy ihany no miezaka misitrona azy am'izany toerana misy azy zany nefa tokony mifanohitra am'izay ny zavatra misy rehefa manana olona ambony ianao olona manana mahizy azy eto Madagasikara de mba manana ohatrany hazo afaka elokilofana rehefa afaka manampy anao miazay ianao manatona n'ireny olona reny satria olona iny matory tonga lavitra dia manany atony izy zay de afaka maka ny expérience ianao zarainy ny expérience ka mingavy izany olona voatonontonona zany eny namanambiny sosy vao tam'ty fitondrany président Rajoelina ty nojoroany teto Madagasikara fa efa misy fitondrana maromaro ny fandimby ka rehefa nisy fitondrana maromaro ny fandimby raha nanaony tsy mety zany mpanjara izany efa voaendrika tsy zay fa matoa izy hatram'izao mbola mijoro eto Madagasikara aty tsy milefa akory ary dia aoka kosa mba ho any mpanjara malagasy zay afaka misehatra am'izany ny zava-misy eto Madagasikara satria zavatra hita ary matetika voateny manko am'ty resaka fanjarana ty rehefa mpanjara vahiny ny manao tsy mety na itsika gasy tsy misy tsisy miteny hoe ihanina mpanjara vahiny no tsy mety any zany no tokony jerentsika tsara tsika malagasy rehetrarehetra afaka miteny atsika zay mahita mpanjara vahiny manao gabraraka satria maro amin'izy ireo mbola informel na amy fitsandrana zany na amy resaka commerce ia nareo anjaranareo solombavam-bahoaka azy afaka manao an'izany koa hoe tena zay namanambiny soa ary zay ny natonga ananany hevitra amin'le momba an'le fandrarana teo satria mampalahelo le izy malahelo ihany ny tena hoe zay mpanjara malagasy hiavitra eto Madagasikara zany de ezana enjena foana fa raha enjena amy tokony izy kosa tsy manaraka ny lalàna eto Madagasikara tsy mandoa hetra misy arany tsy mandoa hetra tsy hitany anaovana azy hatram'izao misy olona mpanjarany amitsika miteny zao mbola tsy nandoa hetra fa tsy hita ny zavatra afaka atao azy satria anatin'ny fanoerana moa de rehefa andray atanana zany zay koa ny filoham-pirenena hiditsatsehatra an'izany de lazaina an'izay hoe manao abus ndray ny filoham-pirenena fa na de zany na tsy zany mangataka izahay zay sy manara-dalàna aoka endreny lalàna zay lalàna velona eto Madagasikara ndresaky anao ty hoe tsy tokony matotsy miraitsy kombakomba na miaro an'le colonel Patrika iny ny eo anivony mpitandro ny filaminana
dia tsy manoana azy zany amin'ny zavatra izay nataony fa misy resaka ihany koa nefa mandeha hoe mitandrony filaminana mihitsy nampitsoaka azy fa toby raha tsy mandrava bien gardé eo ny fitenenana dia itsoaka fotsiny dia vitavita ho azy fotsiny. Efa misy ny fanadiadiana namana Bensoa izay ny filoham-pirenena Adjaina Andry Rajoelina misy ny angamba no niteny azy hoe ataovy ny fanadiadiana dia izay rehetra ny raisy-kombakomba kosa ka hita ny fitsarana satria ny fitsarana ny farany mandidy amin'izany tsy mety ataon'izy ireo zany izay ihany no afaka enosika sy ny raisitsika amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ny colonel Patrick mantsy mbola misy ihany koa ireo ndeha ataontsika hoe ireo mpaneho hevitra any ivelany ihany le niteneniko hoe manozongosona le fitondram-panjakana indraindray manahoana zany ny akon'ireny aminareo mpanohana ny fitondram-panjakana hoe mety ahomby hatraiza le tetika tsy matahotra ve ianareo anatin'ireny resaka izay atao reny satria ireo isaky ny miresaka dia ohatrany hoe rapitso dia ionga ny fitondrany io. Ny matahotra ny iongany aloha zay sy matahotra namana Betsoa satria omeko paramètre maromaro ianao. Voalohany indrindra rehefa nandeha ny fifidianana filoham-pirenena dia efa nanao hesika izay hesika fotsy ireo fanoheranareo. Raha isika mahafantatra ny zavatra nataondreo fa tsy ny réussir zany. Ny filoham-pirenena ihany koa dia lany tao amin'ny faritra 3 eto Madagasikara. Misy vahoaka maro zany no nifidy azy. Ohatran'ny vahoaka news fotsy satria zay présentéko eto namana Bensoa tsy misy an'izany fanoherana zany any amin'ny district news. Matoa mbola niproveny district news satria filoham-pirenena tany news rehefa nilatsaka deuxième mandat iny dia nahazo vato 87%. Dia mbola miporofony vahoaka ny district news ihany koa satria lany podro ihany koa ny député izay nirosaka tamin'ny Irmar. Ahoana moa no ahafahan'ireo izay efa mialkalika ny ampitan-dranomasina ny teny amin'ny vahoaka ny news hoe ilay olo tena tianareo ny fidinareo reto dia live teo. Miezaka fotsiny izy ireo no manao intimidation. Ary izay ny tokony tandemany anay rehetra atao anatin'ny fitondrana ihany koa satria raha ny force-ny mpanohitra dia tsy ampiongana n'ity fitondrana ity zany fa miezaka izy ireo no hanakorotana ny samy ato anatiny ka mila mitandrina ny samy ato anatiny satria ny zavatra ataon'zareo zany dia le hoe ny filoham-pirenena dia any amin'ny 2028 tsy afaka mirosaka intsony dia sao dia isy ana heritreritra anao relève ny filoham-pirenena ny ato anatiny. Mila mitandrina satria ohatran'ny tena koa matoa manoana filoham-pirenena dia ny vinany hatramin'ny fiafarany mandany ny toanako ary zay ampandehany zany no anomezako tanana azy ary zay no andraindray ny filoham-pirenena aminay mpanoana azy ka aoka isika rehetra zay ato anatin'ny fitondrana tia tsy eritreritra hafa-sy ny hanolo-tanana ny filoham-pirenena amin'ireo vina izay sy maintsy tanterany aloha amin'ity mandat faharoa ty. Na resaka ihany koa tamin'ny herinandro Andriamatoa Bismarck hoe ny mpanohitra moa mivoy an'izany hoe anova lalam-panorenana ny filoham-pirenena fa mbola te hilatsaka indray amin'ny manaraka raha mitranga zay ndeha ataoko hoe iraitsy kombakomba amin'izany hoe solo mba mivoaka mpanohana ny fitondram-panjakana satria tsy maintsy andalo anivon'ny antenimieram-pirenena ny fanapahan-kevitra.
mitovy am'le interpellation teo ihany zay raha manambentsoa zavatra mbola vinavinan'izy ireo ary ny vinavinany zareo a tsy voatery ho tanteraka fa ny zavatra misy a de aleo aloha hitodika amin'ny fampanosoana zay efa nampanantenan'ny filoham-pirenenany vahoaka amin'ity deuxième mandat ty a na izahay solom-bavambahoaka ary aloha fa tsy mieritseritra an'izany a resaka fanaovana lalam-panorena sisa zany a fa aleo aloha ny fampanosoana tsy fanampenan'ny vahoaka ifotony ary tena tsara iny communication nataony président farany iny hoe hiezaka anatona kokoa ny vahoaka ny tenako ary efa manao izy zao tandroandro zao izy hitatsika nidina teny iny faritra iva iny ary tena mba hasapany hoe zao marina ny ainany vahoaka efa fantany ane zany ary zahay koa efa manolotra azy an'izany fa tiany ary zay mampiavaka ny filoham-pirenenany Rajoelina lay mitakosina amin'ny vahoaka lay manakaiky vahoaka tsara ka taoriny iny mihitsy no laza le mpanohitra io fa andeha ody anakaiky vahoaka fa mbola te hilatsaka indray amin'ny mandat manaraka ny ikalifetsika anazy namana Mbintsoa io indrindra le itiavan'ny vahoaka ny filoham-pirenenany Rajoelina lay mitakosina amin'ny vahoaka visiny filoham-pirenena mahavita an'izany visiny filoham-pirenena mahavita midina commune zany fa président Rajoelina mahavita an'izany ary efa vitany hatramin'ny première mandat zany ary mbola manao an'izany izy amin'izao fotoana izao ary iny a no antenainy vahoaka aminy hoe matoy filoham-pirenena midina tia ifotony a dia anatanteraka an'ilay vina zay nampanentenany anay izy ka rehefa manao ny asany ara-dalàna ndray zany ny filoham-pirenena de avadika hoe mbola teanao an'izao teanao an'izao a aokatsika tena hitodika am'le hoe miasa ny filoham-pirenena ankehitriny ianao moa teny teo hoe mbola tiany vahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina ahoana tokoa ny anazavana an'izany satria amin'izao fotoana izao zao tsika mipetraka ihany ny olana raha tsy hitanisa tao Antananarivo so manodidina fotsiny olana rano olana jiro resaka tsy fandriam-pahalemana misy von'olona etsy von'olona le roa nefa nareo mbola miteny hoe tena tsy niena le fitiavan'ny olona ny filoham-pirenena asa fahapisana ve zany sa hoe inona ny andikana azy tsy voa izao sika no ny aina tamin'izany sy fampiana jiro sy fampiany rano zany ary tsy fandriam-pahalemana izany niezaka de niezaka tokoa ireo mpitandro filaminany sy ny OMC miezaka mandamina izany tsika ny mijery hoe tsy tena tsy mandro fahalemana eto fa mba maro ihany koa firenena nandianana zay efa manana ny teknôlôjia avo lenta fa tsy maintsy misy foana ny tsy fandriam-pahalemana zay le hoe sondry ray loasa tsy ilaozan'izay mamarara fa zay tratra kosa de feziny lalàna faharoa manaraka an'izay momba ny jiro zay teneninao teo hatrizay angamba 120 mégawatt ny ainan'ny Antananarivo tam'le jiro teto ary zay mahatonga anaty tsy ampy tsony maro ny fitondrana ny fandimby de iny foana no nisy teto fa sika miteny zao any efa misy an'le projet ary efa anomboka le projet le panneau solaire zay atao ary akaiky ny laky ny arivo ary 120 mégawatt ihany koa no vokariny eo fois 2 inoako angamba raha vao vita zany dia tsy ho isy ny délestage eto Antananarivo itsony ary efa misy ezaka be dehibe ataon'ity fitondrana ty am'izany resaka jiro izany ny rano moa zay vao hitatsika iny koa teria mandroseza ny filoham-pirenena zay nanao ny pose-pierre no anagezana ny famatsia-rano eto Antananarivo ka aokitsika hiandry ny fiafarany mandany filoham-pirenena hoe vitany ve tsatsy vitany no namitan'ireo vina zay napetran'ireo za mino zay trony-bavambahoaka miaraka aminy fa ho tanteraka ireo vina zay napetrakany isaky ny distrika
napetraka ny filoham-pirenena. Ka ny olana hoe iaina olana ohatran'izao zany tsika mandrapatapitra le mandandry mba tosy olom-bavam-bahoaka tsy voatery marapatapitra ny mandà na manambentsora fa ny manao zavatra kosa aloha sy mora efa matoy izy efa atomboka dia sy maintsy vitaina angamba dia miandry isika ary miezaka angamba ny fitondram-panjakana dia misy zao ny fantapany rano misy fanaterana rano amin'ireny citerne reny saisy mitady solution foana zany ny fitondram-panjakana amin'ny resaka olana zay misy amin'ity firenena ity misy zao izay resaka jiro zay izay tsy olom-bavam-bahoaka raha vo iny fo amin'ny teny satria manana groupe izahay hoe aty amin'ny toerana ohatry zao tapaka ny jiro dia miezaka mamany zany ny olana zany ny ao amin'ny jirama le izy oa tsy mbola hoe parfait fa miezaka ny fitondram-panjakana ny manatanteraka ary mama tamin'iny loi de finance initiale iny ane namanambeny soa raha tsika malana subvention foana nomena ny jirama dia le subvention io anapiana direct ny jirama afana mandoa an'ireny groupe ofana mandoa an'ireny carburant zay ampiasanao reny fa noho ny vision ny filoham-pirenena dia natokana misy ny vola iny izay hitatsika am'izao ny vidiananareo fitaovana mpanao solaire sy ny sisa tena zavatra mivaingana zany fa tsy vola hoentina nampiana ho laninaniana fotsiny no nataon'ny filoham-pirenena satria ny vinany dia ny hafoana tanteraka n'izany olany jirama izany zay le teneniko zay le niteneniko hoe afapana zany zao ny fasafasiny ny solom-bavam-bahoaka sy ny gouvernement satria zany zao tafiditra anatin'ny horesana so dia hisaotra fotsiny indray anareo solom-bavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana fa tsy mba hiresaka an'izany rehefa tonga ny fasafasy le izy kosa rehefa misy zavatra soa azo na malambeny soa dia mba hisaorana koa le olony fa ho an'ny zareo izay miezaka hatrany ny anohitra raha tsika mahafantatra moa fa sy maintsy fanoherana foana no entiny ao anatin'izany fasefasy zany fa izany kosa tsy midika hoe izahay tsy angataka ny hoe tia mba amboaro izay priorité any amin'ny faritra sy ny distrika misy anay tsirairay ary zay ny antom-pisianay ny angataka sy hiady an'izany ary io ane tsy voatery amin'ny fasefasy ny fangatana izany afaka mianso ny ministre ianao afaka mifampiresaka amin'ireo ministre reo ianao afana mamany olana ohatran'ny osy zany taloha nanana problème na groupe dia ny tenako misiny ny fampiresaka amin'ny ministre fa tsy hitanao teny amin'ny fasefasy zany dia nahazo groupe vaovao izahay amin'izao fotoana izao raha mahafantatra fa misy politika mpanjakana amin'ireny éclairage public reny nomena compteur prépayé dia ny commune ny mandoa azy dia raha ohatra ka maty iny dia zahay koa mitady solution ohatra ny azy zao dia niezaka ny tenako ho fanampiana ny commune satria mety tsy ho ampy ny toe-bola dia ampidiry koa any amin'ny siady mividy an'ireny éclairage public zay tsy mandeha amin'ny herin'ny masoandro lampadaire maromaro anapiana any commune tsirairay mba hafana mampiena zany dépense commune anaovana an'izany andoavana amin'ny éclairage public zany zany asana solom-bavam-bahoaka daholo satria io zany tsy voatery hoe le mpitondram-panatanteraka ihany no hanao an'izay fampandrosoana izay fa izahay koa nomena zay teneniko zay nomena ny volany siady dia tokony atao amin'ny tokony izy ametrahana azy iny ho anampiana nyreo vahoaka ny fotony nareo tokoa ve hoa nareo solom-bavam-bahoaka samy solom-bavam-bahoaka manohana ny fitondram-panjakana mihaino anao mitantara eo zany hoe ohatrany lasa nietreritra hoe raha mba manao ohatran'izany daholo ireo solom-bavam-bahoaka reo rehefa misy olana dia mitsangana mety tena tsy dia hisy tsony le olana mba mifanome toromarika mikasika an'izany ve nareo samy tena izahay io nambetso io manko tsy voatery hoe
fatan'olona ty velany daholo ny raha-piainana eo amin'ny intermiera-pirenena fa zahaina de hoe manoana ny fitondram-panjakana rehefa tsy mety kosa ka manimba ny filoha-pirenena de mijory zahay ary mazava ny tenin'ny monsieur le gouverneur tary amin'ny laky anosy hoe miteneny ianareo ary aiza daholo ianareo tsy miteny mba hampitana am'le vahoaka ny zava-bitany filoha-pirenena misy manko ny zavatra vita be dehibe fa maro ny tsy mahafantatra de mba apasy le communication fanampiana ny filoha-pirenena am'izany zava-bita eto amin'ny firenena izany ny filo nasionaly ny atoko freedom ny loolona lalatiana raha-potondrazafy ihany koa nanao fanamaliana mikasika an'izay tamin'ny faranderinandro teo hoe zay tsy maharaka ho izy ny vitesse ny filoha-pirenena de alao esorina na manala tena mihitsy rehefa tsy mahavita tsy haiko hoe miombokevitra am'izay ve nareo mazava be zany na manambinsoa ny filoha-pirenena nametraka ny vinany teo amin'ny vahoaka malagasy raha ny tokony ho izy izahay rehetra zay miaraka aminy de manolo tanana ary manosoka mafy be hatateraka an'izany zay le teneniko hoe hatramin'ny farany mandany satria atreo ny contrat tamin'ny vahoaka malagasy aloha dia zay tsy vonina na de fanomen'ny filoha-pirenena fitokisana tamin'izany ary de marina kosa zany hoe aleo miala mametra-pelana satria ianao lasa ianao indray no manimba ny izay olona efa tena vonina hanova ny tantaranyty firenena malagasy ity zay le teneko te ho avy ny remaniement mantsy afaka fotoana foy mety hoe raha oarina n'le fasafasy eny amin'ny antenimera pirenena de ninoko fa manampy an'ny filoha-pirenena ihany koa zay amin'ny safidy zay ataony satria ohatry ny karazana tatitra te zany le ho atao amin'ny antenimera pirenena izany navita inona izany nanao inona le resaka remaniement moa izy iny filoha-pirenena ihany ny manao ny évaluation reo ministre reo tsy voatery ao amin'ny intermiera-pirenena ihany fa na de ny fiainandreo andavanandro na de ny asa ataondreo andavanandro de tsaraina am'izany daholo rehefa hitan'ny filoha-pirenena hoe tsy mahomby ty ministre ray ty de zony no manala azy zony ihany koa no mitazona azy rehefa hitany hoe tia ny olona ilaiko ifanampy amiko am'ty vina koa zay napetraka tamin'ny vahoaka malagasy fa nareo ihany koa mety afaka miteny hoe mba tsy naharaka ny vitesinao andre matofiloha ty ministre ty maninona raha soloana afaka manao an'izay ihany koa ny solombavambahoaka afaka manao ny solombavambahoaka fa ny filoha-pirenena kosa filoha-pirenena tsika zay mijoro am'izao fotoana zao no tena mahafantatra bebe kokoa amin'ny fiainan'ireo ministre ny teny atany alolo tany ivelenako vetivety le resaka base toliara satria mbola mahabe adevitra ihany am'izao fotoana zao na de tokony efa ikato na zahoany firenenana satria tamin'ny filankevitra ny ministre tamin'ny herinandro iny zao efa raha ny resaka natao tamin'ny filankevitra ny ministre de efa tena miroso mihitsy izy nidikan'izay zany tsy hemitra ntsony io ahoana de mba tosy olombavambahoaka no ahafahana zany hoe mampijana le aya satria aya mantsy ny fototra le izy ayan'le olona indrindra ny faritra tsimony nosy any hoe tena mety any tetikasa io na hoe tena tsy maintsy atao any le tetikasa tsy aiain'le olona rehetra ao amin'ny faritra atsimo izy io namanabenso fa misy olona tokana zany le manohitra botolo ny fampandrosoana tokony hiditra amin'ny distrika zay misy azy io base toloara io zay efa nazavaina ary nazavain'ny filoha-pirenena fa isy vola zay azo amin'izy io ho ampandrosoana ny faritra ary ampandrosoana ny Madagasikara ina moa ny problème atsika tsy manatanteraka izany satria hindram-bola foana ve ny mety amintsika tsika mana ressource be dehibe ahafahana mampidibola aleo ajanona le finamam-bola fa aleo ny vola atsika madiodio no ampiasana eto Madagasikara maro ane ny vola ho azo amin'iny 180 millions de
dolara ny pisataona ho izy ny filoam-pirenena ary filoam-pirenena zany a dia sian'olo bato mafana ny distrika zay misy an'izany toerana izany ary zay mahatonga anazy hidiny ny fotony afaka manao débat aminazy midiny fotony ihany zay milaza hoe rasy io tetikasy io satria any aminy daholo ny donesy ny zavatra marina afana misitraka an'izany pastuliara zany raha sy teny fotsiny afa misy a tanora maro a no raisina am'izany ina ny zava-misy auxiliara misika amiteny zao a ny tsy fananan'asa nefa maro ny tanora ove recruté am'izany aoka isika izay manana tombosoa hanakorotana mba hijery a ny hoavin'ny taranaka mba hijery a ny hoavin'ny firenena fa sy sanatrean'izany hoe ho toeriko tia nefa hafa ny tandrona ne mazava tsara ny tandrona an'izy ireo de ny hoe ho toeriko foana zay zavatra atao eto a mba hafanay a mahazo an'io toerana io tsy zany ny ilan'ny vahoaka malagasy anay rehetra zay olom-boafidy a fa matoa ianao ny fidin'no député dia izery ny tombosoa manokana ao amin'ny distrika zay nalany ianao ary izery tombosoa ny Madagasikara satria député de Madagasikara ihany koa izahay ary miny a namana Mbitsoa fa rasaka mahita amin'ireny fidinany fotony ataon'ny filoam-pirenena reny a amin'ny fiveren'ny filoam-pirenena ty nray a de milamina io pastoliara satria tsy ho azava amin'ny vahoaka tsirairainy ny zava-misy marina amin'io toerana io fa le zava-misy marina zay mihitsy tsy fantatry ny vahoaka ny resaka matsitsika te hoe somary mangingina le mpanoana ny fitondram-panjakana tsy mba manazava tsy ihana de lasa mibany toerana le avare amin'ny fanoerana de ino ny fantoka ohatsain'ny vahoaka ao anatin'le raharandry izay le nitenen'ny monsieur le gouverneur ilaina misana zao ny député a zay mpanona ny fanjakana amin'ny faritany Toliara hanazamba samy hanazava amin'ny vahoakany hoe izao ny avantagenareo amin'io satria misy arany zavatra hitatsika aparitaky ny mpanohitra ny sarotsy tsy miexiste any toerana akory resaka baobaba ny resana hoe horipaka daholo ny baobaba tsy am'le toerana misy baobaba akory ny anaovana n'le bazin'le fitrandrana de zay le ho azavaina ary mangataka andreo solombavam-bahoaka reo zay ne le nitenen'ny monsieur le gouverneur iny na ny solombavam-bahoaka na ny ministre na ny gouverneur na ireo directeur régional rehetrarehetra directeur régionaux rehetrarehetra any amin'ny faritany Toliara afaka manazava an'izany satria projet présidentiel io afana misitraka tsy mampinodina an'ity firenena zay fa hampandrosoana eto amintsika ty efa lasa de lasa ny fotoanatsika ndre matosombavam-bahoaka fa te hiresaka ino vaovao avy any iosy ararotana ny fahazahoananao eto a na de teritery aza amin'ny fotoana satria hitatsika araka ny fanambara teo anatina fotoam-pivirina zao ny anteny meram-pirenena fa nanaiky ny vahiny tato ihany ny solombavam-bahoaka ina ny vaovao any iosy any manahoana ny efa natsiditsidika eo teo ihany moa hoe ny resaka fampandrosoana sy ny sisa ina ny azo ambara mikasika ny distrika ny iosy ny distrika nyosy moa zany a dia efa voateniko teo raha resaka fototrafitrasa aloha de isan'ny nazo tombosoa tamin'ity fitondram-panjakana zay misoraka hitriny ty taloha tsy isy an'izany tao fa amintsika miteny zao a nahazo an'izany eo ihany koa ny ara sosialy izay irana ministeran'ny mponina efa be deabe ny asa sosialy zay atao any amin'ny distrika nyosy be deabe ny commune efa misitraka ny reny a resaka avy amin'ny fidy reny vola raisina isam-bolana amin'ny fidy le tosika fameno sy ny sisa eo ihany koa ny resaka zay a hoentana any fotony avy ao amin'ny région eo ny somary mba hangatana kely amin'ny Andriamatoa filoam-pirenena hoe
satria ny région ny Orombe dia mbola intérim matsany ny gouverneur ao ka ma-intérim anazy zay dia mbola misy limite ny afaka azo ataony ny angatana zany ambany andrena gouverneur raikitra amin'ny faritra Orombe io mba hanendrena ilay fampanosoana zay malaky dia malaky tadisy ny Andriamatoa filoha satria zay no hitako hoe tsy ampy aminay ao le zay fananana gouverneur raikitra zay fa miny ara voatendra ny gouverneur ny Orombe io afaka miova tena miova io région ny Orombe satria afaka mampiasa ny zavatra rehetra eo am-pelantanana afaka misitraka reny subvention reny ny région ny Orombe. Profil takiny ahoana no heverinareo tokony ho lasa gouverneur ny Orombe? Iny dia apetraka ifeno amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena satria izy no manendry azy. Izahay ihany fotony dia ndrindra district news dia matoky tanteraka ny fanendrena izay omeny Filoham-pirenena satria aty zay matoa ny tenako manaraka azy amin'izao fotoana izao dia noho ny fatokisako azy noho ny hoe fantatro fa tsy han'olo bato mafana ny région Orombe ny tenany. Manao ny resaka fandriam-pahalemana any sy ny sisa milamina izany district news zany taloha faritra mena région Orombe tena faritra mena izany fa niezaka ny tenako niezaka ny OMC tamin'ny première mandat iny zany nitohy amin'ity deuxième mandat ty mametraka paikady fa raha mijery atotanisa ngamba itsika dia mba tsy ilazako hoe tsy misy tsony ny alatra tromby dia visy de visy ny ala tromby amin'iny faritra Orombe iny amintsika am'tiandreo indrindra amin'ny district news visy de visy satria naesika daholy na ireo kalony naesika daholy na carte mobile hafana mifanometanana ary miezaka midina ifotony misiny ny mpitondra rehetrarehetra miaraka amin'ny solombavam-bahoaka hafana manentana ny vahoaka ny fotony io ane resaka halatra io dia tsisy olona avy any ivelany tsisy olona avy any lavitra hoe avy aty Antananarivo hoe dia andeha angalatra any amin'ny commune any amin'ny district news tsy misy an'izany fa ny zanaka avy ao ihany no manolotra azy io ka rehefa voafehy sy voanatra ny zanaka rehetrarehetra dia tsy ho isy an'izany halatra zany ary teo ny somary nanimba kely ny région Orombe moa le resaka tapadoha iny nandray andraikitra zahay ary tena tsy milefitra misy ny am'izay tratra sy voatonona am'izany resaka tapadoha zany fa mitsika amin'ny teny zao efa volana maromaro zay efa tsy isy tsony zany resaka tapadoha zany ny endro kely de misy io manko tsisy toerana tsy misy halatra zany na halatra koa ary le izy na halatra amin'ny fitenina iny alaboty le izy fa rehefa tratran'ity réseaux sociaux ty koa de salany ohatrany hoe de tena mikorotana le faritra Orombe ary tamin'ny fiarahako tamin'ny vahoaka farany tao io sy tena nanentana an'izany an'ireo mpanao Facebook ny tenako ny ampandrosiny district news no tandrony raha zavatra halatra koa kely any amin'ny commune any amin'ny fokotany ve no tabatabainao any amin'ny réseaux sociaux nefa fa misy mpitandro filaminana no mandray tanana an'izany na ny mpizahatany tokony andeha ho any amin'ny toerana misy anay lasa matahotra nefa zavatra tsy grave akory le izy nefa raha tsika mahafantatra fa district news manana ranohira manana isalo deuxième destination touristique eto Madagasikara isalo zany ka ny zavatra tokony vizinao zany de hoe tsara ty aminay efa niova ny sécurité tena efa manomboka efa milamina misy ny faritra Orombe indrindra district news ahafahan'ireo touriste rehetrarehetra midina any atoerana mampiasa ny vola satria miditra ny devise
dia miakatra ho azy ny alkarena amin'ny distrika. Mankasitraka Andriamatoa solombavam-bahoaka Bismarck Mongomanina izay solombavam-bahoaka vao vita tao iosy nanaiky niaraka tamin'ity takariva ity. Mankasitraka betsaka. Saorana ihany koa nareo ato amin'ny Free TV izay nanasa ny tenako androany izao eto dia misaotra ny ireo mpanaraka ny tia Free TV ity ihany koa manerana Madagasikara tsy adino moa zany no manokana foana ny vahoakan'ny distrika Niosy izay navoavidin'ny tenako amin'izao mandafaroa izao.